raisiko fifaliana ry mpiaino mpanaraka izao fandarana eto amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra oazisia izao afaka mifampiresaka eto isika mandritra ny fotoana fohy izay afahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fiadanana ne ho amintsika tsiraray avy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Andeha melohany andraisantsika ny fampaherezana dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay satria afaka miantso ny anaranao, afaka hiresaka aminao amin'ity fotoana ity. Ray malalo, mety izy ianao mba amela ny elokay, amindra fo aminay, ary andray fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao izay, ny fanahinao ane anampy anay ahafahanay mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry hava-malala izay manaraka ity fandarana ity, lohahevitra anankiray no hodiniantsika androany manao hoe miova mbola tsy tara. Miova mbola tsy tara, ary tantara anankiray izay fatatsika loatra no andeha horenesitsika amin'izao fotoana izao. Nanana miaramila anankiray i Alexandre lehibe, ary ny zavatra izay nahagaga tao amin'ny fitantanany ity miaramila lehibe natafika anankiray ity dia izao: nisy miaramila anankiray ihany koa, ary ity miaramila ity ihany koa dia antsoina hoe Alexandre no anarany. Ny zavatra tena mampalahelo dia izao: ity miaramila iray izay nentin'ny Alexandre lehibe izay mitovy anarana amin'ity dia ratsy toetra mihitsy ity miaramila ity. Impirimpiry koa izy no ny tenenina sy ny fahaizana no ny fahadisoana betsaka nataony, nefa tsy nampiova azy izany. Ndray andro dia nampiantso azy Alexandre lehibe, izany hoe nahazo ireny antsoina hoe convocation ireny tao amin'ny bureau-ny Alexandre lehibe i Alexandre izay miaramila hoentiny. Ary nametraka fanontaniana taminy Alexandre lehibe manao hoe: move nataonao avokoa ireo eloka marobe hiampangany olona anao ireo? Tsy rototra akory Alexandre namaly hoe: tsy laviko zany tompoko lahy. Anefa ny anaranao atao hoe Alexandre tony aho, voninahitra ho ahy zany tompoko lahy. Dia ozy izy Alexandre lehibe namarana ny teniny: zao ary manomboka anio dia izay iray ataonao, na iova toetra ianao na iova anarana. Ry hava-malala, asa na tsapatsika ny mahasarobidy izany tantara izany. Ilay lohahevitrantsika dia hoe miova mbola tsy tara. Ilay tantara teo dia mampafantatra antsika, miresaka amintsika ny mahasarobidy ny anarana, satria ao anatin'io anarana io dia hitao ny antsoina hoe personnalité-tsika, hitao ihany koa ny identité, ary hita ao anatin'izany ny statut izay misy antsika. Rehefa miresaka hoe personnalité isika dia ilay maha-izy antsika mihitsy zany ny resahana. Ny hoe identité dia izao ny mombamomba antsika mihitsy, ary ny statut dia izao ny asa, ny momba ny fitondran-tena sy ny sisa dia taratra ao anatin'izany. Inona moa ny lesona izay azontsika tsoahana ao anatin'izany tantara izay mitondra fampaherezana ho antsika izany? Miova mbola tsy tara. Ny jiosy ry hava-malala, nisy fifandraisan'olona tamin'Andriamanitra ity anarana ity teo amin'ny firenena jiosy, ary araka ny fomba fisainana jiosy ny famorana dia anarana mahisa ny vahoaka ny fanekena eo amin'ny jiosy zany. Ary teo amin'ny Jesosy manokana dia izao tsy fomba fampidirana azy ho isan'ny ankonan'Andriamanitra ny famorana, satria efa zanak'Andriamanitra izy, fa izao natao izany
no izy nandray ny toeran'olombelona na ilay atsotsika hoe 100 isanjato Andriamanitra izy ary 100 isanjato olombelona. Rehefa mijery ny tantara ihany koa isika, mijery ny fiainantsika amin'izao ny zava-misy rehefa hoe manome anarana dia mazana ny raim-pianakaviana, ny renim-pianakaviana no miaraka manatanteraka izany. Fa ny zavatra mampiavaka manokana an' Jesosy dia izao, tsy Josefa no nanome ny anaran'i Jesosy fa ny fanahy no nanome izany anarana izany. Raha mijery isika hoe inona moa ny dikany hoe Jesosy, ny hoe Jesosy dia izao Yahvé no mpamonjy. Ary raha atao amin'ny teny fanontaniana hafa izany dia hoe mitondra inona eo amin'ny fiainantsika moa ny fanononantsika ny anaran'i Jesosy. Mitondra inona eo amin'ny fiainanao ny fanononanao ny anaran'i Jesosy ry hava-malala izay manaraka ity fandaharana ity. Tamin'ny alalan'ny famorana no fanomezana anarana izay nampidirana ireo jiosy ireo isan'ny vahoaka ny fanekena tamin'izany fotoana izany. Isika kehitriny koa ry hava-malala dia amin'ny alalan'ny fampiraisana antsika amin'ny Jesosy izany ao amin'ny batisa no mahatonga antsika ho isan'ny ankonan'Andriamanitra. Ary mba tsapantsika ve fa maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra, ka akoatry ny anarana ny tononona teo amin'ny batisa zany dia anaram-baovao ry hava-malala no men'Andriamanitra ho antsika. Ao amin'ny Jaona toko faharoa, Jaona toko faharoa dia ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Jaona toko faharoa dia ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra dia izao no ambaran'ny Soratra Masina. Jaona toko faharoa dia ny andininy fahatelo sy fahaefatra manao hoe, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Ozy izy ny apôstôly Jaona rehefa niresaka an'izany. Androany kory kristianina malala, miteny aminao koa Jesosy manomboka an'io, izay iray ataonao na ianao hiova toetra na ianao hiova anarana, ary sao sanatria ny fitondranao izany anaran'i Jesosy izany, ny fitondrantsika ny anarana maha-kristianina tsika indraindray dia to tsy maneho ny toetrantsika tsirairay avy. Amin'ity fotoana ity dia irian'Andriamanitra mba tsy hanala baraka izany anarana hoe Jesosy izay hoentintsika izany, mba tsy hanala baraka ny maha-kristianina tsika izay ananantsika tombontsoa, fa mba hifantoka tanteraka amin'izany anarana izany, ka tsy ho afa baraka Andriamanitra amin'ny fanononana antsika hoe zanak'Andriamanitra, amin'ny fanononana antsika hoe kristianina, ary amin'ny maha-kristianina antsika dia aoka tsy ho alaina baraka izany anarana izany. Inga Alexandre lehibe dia tezitra mafy ary niteny tamin'ny miaramilany hoe na ianao hiova anarana na ianao hiova toetra. Androany koa ry hava-malala, ny maha-kristianina ihany koa dia tsy anarana fotsiny izany, tsy voninahitra fotsiny izany, fa izao aoka ho tsapantsika ihany koa fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fanonorana izany anarana izany. Koa iriko amin'izao ora sy fotoana izao, rehefa mamaky ilay tenin'Andriamanitra teo isika dia atsapa fifaliana, ka rehefa tena fantatra n'Andriamanitra marina isika dia ho tandremantsika ny didiny, ho afaka amintsika ny laingy, ho afaka antsika ny fisehosehoana maha-kristianina, fa aneo ny mahazava-dehibe izany anaran'i Jesosy izay mpamonjy sy mpanavitra antsika izany izao sy ianao. Andriamanitra ne omba antsika, Andriamanitra ne anampy antsika, ka ho lehilahy sy vehivavy izay anana tombontsoa lehibe Andriamanitra, ho faly Andriamanitra mahita fa ianao dia zanak'Andriamanitra azo tononona hoe kristianina, satria maneho ny toetra izay mifanaraka amin'izany maha-kristianina antsika izany. Ivavaka isika. Andriamanitra raha io misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany, ny teny taminay ianao tamin'ity fotoana ity, fa te ahita fifaliana ny aminay ianao, ary tsapanay ihany koa nisy fotoana Tompo izay
to manala baraka anay, anao ny fanononanay izany anarana izany, satria indraindray ny toetranay, ny fiteninay, ny mombanay dia tsy sahaza akory amin'izany anarana masina izay antsonanao izany. Tonga nefa ianao hamonjy, tonga nefa ianao hanavitra, ary tonga ianao hanampy anay tsiraray avy. Ray malalo ankehitriny ho sahaza amin'ny fahafenona izany anarana izany ane ny zanakao tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.